Asa tsy mora ny fivarotana sy ny fikirakirana ireny firavaka volamena sy vato sarobidy ireny satria dia ahitana ataontsika hoe confiance lehibe ny ao anatin'izany. Misy moa ny mpiasana vita be tao anatin'ny groupe la teo amin'izay sehatra ny fivarotana firavaka sy vato sarobidy zay ary dia notolorana maro boninahitra izy. Mpiasan'ny groupe pala matianina eo amin'ny sehatry ny fivarotana firavaka volamena sy vato lavidy misy 7 no nitolorana maro boninahitra nandritra lanonana manetriketrika izay nitoditsaina tetsy amin'ny hôtel Letsenosy. Nasandratra ho grand officier de l'ordre national malagasy Ramatoa Maria Pala, vadin'Andriamatoa Anily Pala, PDG an'ny groupe pala. Nasandratra ho commandeur de l'ordre national malagasy kosa ny rahavaviny Ramatoa Josette Ratovo izay mitazona ny toeram-pivarotana firavaka etsy Ivato ary natao chevalier de l'ordre national malagasy ireo mpiasa ambiny. Araka lazarareo tamin'ny taona 1922 dika zany fa nanana faharetana tokoa zay eo anivon'ny orinasa io ary indrindra koa nanana fitiavana ary nisy finiavana amin'ny andaniny anankiroa na ny tompony orinasa na ny mpiasa izay ny nampandroso ny orinasa ary natonga azy ela velona tahak'izao. Fantatra nandritra ny fotoana fa mampiasa mona sy marena ihany koa ny groupe pala eo amin'ny fikirakirana ireo firavaka vatosoa diamondra sy volamena midina. Efa tamin'ny taona 2027 no nitoetra teto Madagasikara ny groupe pala ary manana toeram-pivarotana firavaka misa 3 etsy amin'ny Carleton Letsenosy, etsy Antaninarenina ary ny Ivato. Nanamarika ny fotoana lanona-pifaliana.